Avia, aoka isika iobo an' Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Jehova o Andriamanitray, misaotranao mandrakariva izahay satria atolotra ao anay ny fotoana, azahoanay midera mankalaza anao. Eto indray izay Tompo dia hiaraka ankalaza anao amin'izao fotoana izao, ny fanahinao irinay mandrakariva hitaridalana anay, ny fanatrehany irinay hanova hanitsy ny toetray ny momba anay manontolo, hamendrika anay amin'ny fahasoava Kristy zanakao. Momba izao fotoana izao, hitondra fitahiana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray no hiara-bananao amin'izao sabata mahafinaritra izao, ary mirary koa raha mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra ho aminao mandritra izao sabata izao. Tiana ny mampafantatra anao fa ny mitantana izao fotoam-pivavahana izao amin'ity an'io ity dia ny fiangonana Adventista mitandrina ny andro fafito mahazo, ka ireto avy ireo izay andrindra izany fotoana izany. Ny mitarika izao fotoana izao dia ny lolona Andriany Manantsoa Alain Bruno. Ny hanao ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony dia ny rahalahy Ratovarson Nomena. Ny tondra ny toriteny ho an'ny ankizy kosa dia ny ranabavy Rakotondrazafy Tahina Iarilanto. Ny hanao ny toriteny dia ny ray aman-dreny pasteur Rakotoarson Jony Tinasoa. Ny hanao ny vavaka fiankofana dia ny ray aman-dreny Lolona Rakotondratsimba Vonona. Ny amaky-teny ny soratra masina kosa dia ny ray aman-dreny Lolona Ratsioarana Mahatoky. Dia mirary ny fitahian'ny Tompo anao mandritra izao sabata izao, ary mirary anao ihany koa mba hita fifaliana mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Mbola fifaliana ho ahy ihany koa no manolotra anao ilay nanao ny fanolorana teo, dia tsy izy izany fa ny loholona Rary Mahefa Diary Sambatra. Koa satria sabata feno fifaliana androany dia hiaraka noho izao fotoana izao tsika ao amin'ny fanaovana izany, dia ataontsika ny hira 570 sy 700 ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Sambatra izany toetra ao an-tranony avo indrindra, ao an-tranony Jehova. Sambatra izay manan-kery ao am-pony, ao am-pony, ao am-pony federana. Sambatra izany toetra ao an-tranony avo indrindra, ideranao, ideranao, ideranao mandrakariva, ideranao. Sambatra izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra, ao an-tranony Jehova. Sambatra izay manan-kery ao am-pony, ao am-pony, ao am-pony federana. Sambatra izay mitoetra ao an-tranony avo indrindra, ideranao, ideranao, ideranao mandrakariva, ideranao. Sambatra izay manan-kery avy aminao ry avo indrindra. Sambatra
izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra masoandro ny anao sady ho apingany ko masoandro ny anao sady ho apingany ko Sabata izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra masoandro ny anao sady ho apingany ko masoandro ny anao sady ho apingany ko Amin'izao ankehitriny izao dia manasa antsika mba handray baibolitsika ary ara-maka tentsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Kolosianina 3:20. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Mbola toizantsika ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Josoa 4:20. 4:12 sy 15. Koa ankehitriny matahora an Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra izay nitompony razanareo tany an-dafiny sy tany Egipta ka manompo an Jehova. Nefa raha tsitraka roa ny hanompo an Jehova dia fidinareo an'io izay hotomponareo, na ny Andriamanitra izay nitompony razanareo tany an-dafiny na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany noneninareo. Fa raha izaso ny ankona kosa dia hanompo an Jehova izahay. Hotahinina izany teny izany. Amen. Iaraka hivavaka mandoaly kesika. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza, mame voninahitra anao zay. Ianao ny mendrika izany ary misaotra anao ny amin'ny fitahiana ny menao, ny amin'ny famindram-po mahagaga ka mbola velonay izahay. Tonga amin'ity fotoana ahafahanay menkohaka eo anatrehanao ity. Tsy fahendrenay fa noho ny fahasoavanao koa misaotra eram-po eran-tsaina. Ankehitr'izay dia mahatsapa fa tsy mendrika na ny antso ny anaranao azy, mangataka ny famelana ny elokay mamindrafo aminay tombo. Ary aoka ny fanahanao no hanapaka mandrakariva amin'ny fiainanay, ka na ny fikasana na ny asa ho tanterahanay dia hifanaraka amin'ny sitraponao anay izany. Entinay ambavaka manokana tombo
ny mpiaino izao fandarana izao, ny mpijery ianao tompo no hikasika ny fiainanay manokana ka ahita fifaliana, azo ny fitahiana avy aminao izay amin'izao sabata izao. Raha andry ny hafatra izahay, na ny ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe, dia tsy handalo fotsiny izany, fa hosoroatanao ao am-po sy ao an-tsainay ka isy akony sy vokany eo amin'ny fiainanay izany. Entinay ambavaka ny manaraka izao fotoam-bavaka manokana izao. Mety azony tsy fahasalamana tompo, amindra fo enenao ary kasika ny aretina ka atsapy izy ireo fa eo anilany ianao. Ao ny manana olana sahirana amin'ny lafiny maro, raha miantso anao izy, mikohaka eo anatrehanao, midodododo eo an-tongotrao, dia amindra fo ianao ka maly ny fitarainany. Maro ny zavatra tiany angatahana, fantatray fa ianao nefa dia efa mitahiry ny tsara indrindra ho an'ny zanakao. Koa tanterao ary ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fampom-pivavahana ho fanatitra ka omena fotoana fohy manasanao hamoaka ireo fanatitra sy ny ampafolony izay fanomanao atolotra ho an'i Jehovah anio. Ary rehefa hivita izay dia omena fotoana fohy ianao hanao vavaka mangina. Manasanao mba hanokatra ny baibolinao ka hanokatra izay voasoratra, hamaky izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy faharoapolo. Petera voalohany toko voalohany andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy izay fantatra rahateo tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Manolotra ny ampafolony sy ny fanatitra raikitra sy tsy tapaka isika satria naseho ilay modely avy any an-danitra antsika ny efa voaomana mialoha ny fanomezana izay ho atolotra ho an'ny olombelona. Mbola tsy ary izao tontolo izao dia efa mipetraka ilay drafitra handefasana ny zanak'Andriamanitra ho etỳ an-tany mba hamonjena ny olombelona ny amin'ny fahotana. Ary rehefa tonga ny fotoana dia tonga tetỳ an-tany Jesosy mba hanavotra antsika. Maneho izany fa ny fiheveran'Andriamanitra antsika dia manan-danja tokoa ary nataon'Andriamanitra manan-danja isika satria tiany. Ho setrin'ilay fanomezana nataon'Andriamanitra dia nisy fananarana anankiray nataon'ny apôstôly Paoly tamin'ireo mpino tao Korinto. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12:1 ahitana izay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no hanambinana azy mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Ny fanolorana fanomezana efa voaomana dia manome voninahitra ny mpandray. Manahoana ny fihetseham-ponao rehefa tonga ny tsingeritaonanao ka narabain'ny olona anankiray ianao kanefa io fiarabana io dia efa atao aorianan'ny fiaraban'ny olona anankiray izay manan-danja sy akaiky anao.
Misy fotoana raha ndreny olona ireny dia tsy miarabanao raha tsy efa mahita ny fisaorana izay nataonao tamin'ny firintsoa izay nataon'olona hafa tamin'ny tambajotra serasera. Tsy dia manana tombam-bidiny amintsika ireny olona ireny satria efa ohatran'ny hoe efa tonga ny efa narabailay olona akaiky antsika isika ka ohatran'ny tsy dia tena tsy misy dikany amintsika intsony ny fiaraban'ilay olona hafa. Sady tsy an-tsitrapo zavatra ny lanja ho antsika dia tokony atao an-tsitrapo ary tsy terena izany. Isika dia karazana mpanome manao ahoana? Moa ve isika miankina amin'ny fientanentanam-po sa ny fihetsempo fotsiny? Moa ve isika mampiandry ny diakona ka hisavasava izay ao anaty poketra antsika na ny paozintsika izay vao hanome vola? Sa tsaroantsika ny hamerina fanatitra sy ny ampahafolony rehefa mahita ny taham-bola izay miakatra ao amin'ny banky ka hanolotra vola ho an'Andriamanitra? Manao ahoana ny fanomezantsika voninahitra amin'ny mpamonjy izay manazavatra atolotra ho antsika? Androany, raha manao ny fampiompivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony isika, dia aneo ho an'Andriamanitra fa aloha laharana ho antsika izy. Eraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fa nataonao loha laharana teo amin'ny fiainanao izahay ary manan-danja tokoa eo masonao. Ampio izahay mba hamerina izany aminao ary mba hanao anao ihany koa mba ho loha laharana eo amin'ny fiainanay ary mba hanan-danja ho aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho fanatazana ny fanatitra sy ny ampahafolony dia misy feon-java-maneno handravaka izay. Fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ataontsika hoe mpitsanganana ny hira fa 700. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy isika izao ka manasa ny ankizy rehetra mba hanao ilay hira hoe ora mamy. God.
Ny toriteny ho an'ny ankizy izay hoentiko aminareo androandro ankizy dia mitondra ny lohateny hoe rehefa tsy mankatoa aho, rehefa tsy mankatoa aho. Alohan'ny hiainontsika izany toriteny izany dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra Ray Masina, sokafo ny fon'ny ankizy kely rehetra mba handray ny teninao ary engane mba ho tany tsara ny ireny teninao ny ankizy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tantarana tovolahy kely anankiray no entiko aminareo hisintomantsika lesona amin'ity sabata maraina ity. Tantarany Dani, 7 taona i Dani. Ary izy ity dia zaza somary mafimafy loha kely. Izany hoe raha ohatra ka maniraka azy neny na miantso azy neny dia tsy mba mandeha avy hatrany izany Dani, fa tsy maintsy miteny indroa na intelo ary indraindray aza dia tsy mba mihaino aneny izany mihitsy i Dani. Indray andro rakizy dia tonga ny fotoanan'ny tsingeritaonany ary nisy fotoana izy niaraka tamineny tany amin'ireny trano fivarotana na ataontsika hoe magazay ireny. Dia nahita androny fiara kely be dia be mitambatra ao anaty fonosana anankiray Dani ary naniry mba hahazo an'izany fiara izany. Dia rehefa tonga ny tsingeritaona nahaterahany dia akory ny hafaliany Dani kely fa izay fiara kely be dia be izay no nataony neny fanomezana. Dia izao no afatry neny tamin'ny Dani. Dani, rehefa avy milalao ianao dia angoninao ato anatin'ity fitoerany kely ity ireo fiara kelinao ireo. Tsy maintsy ataonao izany isaky ny avy milalao ianao. Araka ny efa voalazako teny aloha dia somary mafimafy loha kely ity zazalahy kely ity. Ka indraindray adininy ny manangona ireo kilalao ireo. Indray hariva rehefa tonga dada somary reradreraka dia hitanita amin'io fotoana io avy lalao an'ilay fiara kely be dia be izay niparitaka tao amin'ny garazy. Dia inona ho ianareo ny zava-nitranga rakizy? Satria dada efa somary reraka dia tsy hitany akory fa kay niparitaka tao amin'ny garazy ilay fiara kely be dia be dia voahitsaka daholo ilay fiara kely be dia be an'ny Dani kely. Rehefa nahita an'izany Dani dia nitomany be mihitsy izy satria potika daholo ilay fanomezana izay nomeneny azy. Ajantsika hatreo ny tantara fa izao andeha isika hisintona lesona avy amin'izany tantara izany. Raha toa mantsy ka nakatoa neny Dani ka isaky ny avy milalao izy dia angoniny ao anatin'ilay fitoerany ilay kilalao keliny rehetra dia tsy ho potika ilay fiara kely izay fanomezana tsara tarehy tamineny. Ny lohatenin'ny toritenitsika androandro ankizy dia hoe rehefa tsy mankatoa aho. Fa rehefa tsy mankatoa tokoa isika dia inona ny zavatra miseho kay? Rehefa tsy mankatoa isika dia isika ihany ny vomavy satria isika no iaran'ilay tsy fankatoavana voalohany indrindra. Ary tsy isika ihany fa ny manodidina antsika ihany koa dia voakasika izany satria lasa very vola fotsiny ray aman-dreny izao ny vidy an'ilay kilalao satria tsy nankatoa Dani kely. Ka androany amin'ity sabata ity dia manasa ny ankizy rehetra, mampirisika ny ankizy rehetra mba hankatoa. Ao amin'ny soratra masina dia misy an'izao teny izao ao amin'ny Efesiana ao amin'ny Kolosiana 4:20 manao hoe ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fa hankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Fa maninona kay neny no mananatra satria mety hisy zavatra iseho ao aorianao ka rehefa mankatoa isika dia tsy aran'izany loza izany. Ny faniriako amin'ity maraina ity ny ankizy kely rehetra izay miaino izao fandaharana izao mba ho zazam-pankatoa avokoa. Maranantsika n'izao fotoana izao dia hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, mino aho fa niaino izany tampahaliana tokoa ny ankizy rehetra tamin'ity maraina ity ary tena ho zazam-pankatoa manomboka androany. Ny fanahy masinao Andriamanitro no hitahy ny ankizy rehetra mba hahazoan'izy ireo mba hampiatra izany lesona izany manomboka androany ary ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho fanohizantsika ny fotoana ary sy ho fanomanana ny fosiny saina amam-panahintsika, hiaino indray ny hafatra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra androany dia hiaraka hiaino hira anankiray tsika mitondra ny lohateny hoe ny foko tafaray.
mitoetra ny lanao mitempo anatiko ao ny feo lay feonao mitoreo ko ataona ze o lasao ny avaly ny antsonao tsisy afatsy anao zery no ataoko ze aze mamonjy ireo vezy Jesosy fanantenako ianao ny foko faly manananao tsy toy ka ny haniteny io zay hambazako aminao tiako loatra mitoetra ny lanao lay fitantananao mahery no natoy zao anay mitory aminay sahady lay tany vaovao zao vinaze Jesosy o lasao ny andro avianao tonga vaze midina o aza elaze miandry ampifaliana Jesosy fanantenako ianao ny foko faly manananao tsy toy ka ny haniteny io zay hambazako aminao tiako loatra mitoetra ny lanao Jesosy fanantenako ianao ny foko faly manananao tsy toy ka ny haniteny io zay hambazako aminao tiako loatra mitoetra ny dia manatitra ny arahaba izay fanatolotra ny mpitarika fotoana teo raha mbola eo am-panatanteran'izao fotoam-pivavahana izao isika tsy fantatra ianao raha efa nanatrika fandaharana na fanadinana na mety toe-javatra anankiray ny atrehanao ny namoaka safidy fa anisan'ny zavatra sarotra izany ndray andro raha nisy lehilahy anankiray izay tazan'ny tompo-tanàna anankiray niady fototra manga anankiray izay efa tapaka nandritry ny taona maro
nandritry ny indray andro ty namana ity dia niady izany toerana izany, ary rehefa tonga ny hariva dia voaongotra ilay fototra manga ray manontolo. Raha nahita izany ilay tompon'ilay toerana dia nalahelo mafy azy ka niteny nanao hoe andeha omeko asa moramora izy amin'ny manaraka mba tsy ho reraka toy izao. Dia nanapa-kevitra ilay tompon'ilay toerana nanao hoe androany ianao, rehefa tonga ny andro manaraka izany, androany ianao dia tsy hampanaoviko asa mafy toy ilay maly sy natrehanao io fa hitako tena vizaka ianao. Nanahoana? Dia namaly moa izy hoe vizaka tokoa. Andao fa hiaraka tsika. Ary dia nentin'ilay tompo-toerana anakao amin'ny trano anankiray malalaka izy. Ary tao anatin'ny trano anankiray malalaka dia feno ovy tao amin'ilay trano malalaka. Androany dia tsy asa mafy ianao fa ny zavatra ataonao androany dia ny ampisaraka ny ovy madinika, ny ovy salatsalany sy ny ovy vaventy fotsiny ihany. Vitanao zany vitako ka. Dia nipetraka izy ary namen'ilay tompotrano toerana, nomeny seza, ireo ny ovy, ity ny kitapo, misy karazany samy hafa ny lokon'ireto kitapo reto, ka dia arakaraky ny habeny. Raha ny mavo dia ho an'ny kely indrindra, ny fotsifotsy dia ho an'ny salatsalany, ary ny amin'ny mangamanga dia ho an'ny vaventy. Tamin'ny voalohany dia toa ohatran'ny aingana ihany nanaovan'ilay ranamana ny asa. Fa rehefa nanomboka ela ny ela, nijanona kely teo amin'ny 20 minitra teo izy nanao an'ilay izy, dia nanomboka tera-tsemboka izy. Satria sahirana ny sainy. Salatsalany ve ty sa vaventy? Sa kely? Dia teo izy. Dia nanomboka nandefa tsikelikely. Ka ny rehefa tafiditra tao amin'ilay mavomavo dia sotomina indray dia nalefa tao amin'ilay fotsifotsy. Na rehefa tafiditra tao amin'ilay fotsifotsy dia natsofoka tany amin'ny mangamanga. Ary tsy ela, adiny 2 tao aorianan'izay nandalo ilay tompon'ny trano. Ary nodinihany. Fa tena sahiran-tsaina ilay namana satria tsemboka be. Nanala-kanjo mihitsy aza. Dia nanontany ilay tompon'ny toerana manao hoe fa maninona no manala-kanjo ato amin'ity efitrano ity? Dia hoy izy hoe tsemboka. Fa ahoana? Sarotra angany asa. Dia namaly izy nanao hoe sarotra amiko indraindray ny misafidy hoe atao amin'ny manga sa atao amin'ny fotsy, atao amin'ny fotsy sa atao amin'ny mavomavo ilay ovy. Rehefa malala, toy izany ny fiainantsika tsirairay avy. Mametraka safidy isan'andro eo anoloantsika Andriamanitra. Ary arakaraky ny safidy izay ho raisintsika no mamaritra ny anjarantsika tsirairay avy. Ny mahafinaritra dia izao. Izay safidy izay dia efa natolotr'Andriamanitra antsika olombelona hatrany am-piandohana. Izay safidy izay dia efa nomen'Andriamanitra hatramin'ny olona voalohany izay nisy teto amin'ity planeta tany ity, dia Adama sy Eva izany. Androany ahoana no safidy tsara indrindra? Izay no resaka resahantsika androany. Ahoana no safidy tsara indrindra? Ny Josoa 4:20 izay nivakiantsika teo dia maneho miharihary amintsika rehetra ny amin'izany endriky ny safidy tsara indrindra izany. Eo amin'ny 4:20 izay novakiana sy nentina tamintsika teo, dia mamaritra ny antson'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Ary ity antson'Andriamanitra ity dia tsy manavaka na iza na iza, fa ny olona izay manam-pofinaina dia antsoin'Andriamanitra ho amin'ity toe-tsaina ity. Izao no vaky ny teny, koa matahora any Jehova, izay ilay antso voalohany izay. Izay teny izay raharantsika tsara ilay toriteny tanin'ny ankizy teo dia milaza amintsika fa misy zavatra tokony ho ataon'ny ankizy eo anatrehan'ny ray aman-dreny dia ny matahotra sy ny manaja azy ireny. Andriamanitra ihany koa tahaka ny ray aman-dreny izay nahary antsika dia miantso antsika taranak'olombelona mba hatahotra azy. Ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 17
dia misy antso lehibe apetrakaandriamanitra ho an'ny taranak'olombelona amin'izao vaninandro farany izao. Andeha ho vakitsika kely izay an-dalanteny izay, ary tsy indray mandeha Andriamanitra ao amin'ny tantara ny soratra masina no miantso ny olona atahotra azy. Fa izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 4:17, mahatahora n'Andriamanitra. Rehefa malala ny soratra masina ray manontolo dia ahitantsika fa miverina in-roapolo, an-dalanteny 20 na andininy 20 ao amin'ny soratra masina no ahitana n'io teny hoe mahatahora. Antson'Andriamanitra ho an'ny olona izany, ary matoa averina toy izany ny teny, ary antitra anterina any amin'ny faran'ny boky izay misy eo amin'ny Baiboly, dia sarobidy ny ity matahotra ity. Amin'izao vaninandro izao dia ny zavatra isainan'ny olona, ary nisy vanim-potoana enina dia teto amintsika teto Madagasikara dia nalaza ny t-shirt izay anaovan'ny tanora, misy soratra manao hoe tsisy tahotra, ary samy mitondra an'izany ny ankamaroany, ary niezaka mihitsy ny azo an'izany ny ankamaroan'ny tanora, indrindra tany ampitan-dranomasina. No fear moa ny soratra ao amin'izy amin'ny teny anglisy, fa tsisy tahotra zany ny andikatsika azy amin'ny teny gasy. Tsisy nandika azy tamin'ny teny malagasy. Fa indraindray aza noho io fahalalana fa malaza io t-shirt io dia na dia any amin'ny olona izay mety tsy eritreretinao sy heveriny sainao akory, mahalala ny filay dika teny aza dia mitady an'io satria efa lamody ilay t-shirt. Rehefa malala Andriamanitra dia tsy miantso antsika atahotra azy satria lamody ny fahatahorana azy, sanatria izany. Fa miantso antsika Andriamanitra atahotra azy satria tokony ho ataontsika izany. Ny matahotra an'Andriamanitra tsy dia hoe mangovotra akory. Eny mety angovotra ihany ianao raha nahavitany tsy marina sy ny tsy mety. Fa tsy izay. Fa ny matahotra an'Andriamanitra raha iverenantsika ilay Josoa 4:20 teo, dia maneho sara mihitsy ny toe-tsaina izay manome haja an'Andriamanitra izany. Izao no voasoratra, matahora an Jehova. Dia izao no antso manaraka ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, manompo azy. Asian'Andriamanitra manompo azy isika. Asian'Andriamanitra mitodika amin'ny tanteraka ny fisainantsika rehetra. Tsy avilivily amin'ny zavatra hafa. Izany tsy midika akory hoe tsy manana asa mandraray ianao, na hoe tsy manana zavatra tokony fantohana hafa ianao, tsy izany. Fa eo am-panaovanao ny asanao dia tsarovy fa misy Andriamanitra mitazana anao mandrakariva. Zay ny tian'Andriamanitra ho fisainanao, zay ny tian'Andriamanitra tokony hiainanao. Eto dia te hiverina amin'ny fisainantsika, tarika fisaintsika rehetra hoe ny razantsika malagasy dia efa nay anio. Misy an'izao fitenenana izao manao hoe obolana moa izy io. Aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra no taboloha. Izany tenina izany obolana malagasy izany rehefa malala dia ahafahantsika misintona tanteraka fa ireo malagasy fahiny teto amin'ity tanindrazantsika ity dia natahotra an'Andriamanitra. Ary nanompo azy eo amin'ny fiainany manontolo. Ka izay no mahatonga azy miteny an'ity obolana manaraka ity manao hoe ny adala no tsy ambakaina dia noho i Andriamanitra. Ny adala no tsy ambakaina dia no tahotra an'Andriamanitra rehefa malala. Ny mampalahelo sy ny mampatahotra ankehitriny, ny zavatra manahirana ny saina ankehitriny dia izao. Indraindray tsy ny adala no tsy ambakaitsika, indraindray tsy ny adala no fitahantsika, fa indraindray olona heverina fa manam-pahendrena azy satria nahoana efa fetsaka ao anatin'ny fisainany maha olona antsika ny fisaintsainana ao amin'ny ratsy. Ry havana, Andriamanitra dia miantso antsika, mahatahora an'Andriamanitra. Atahory Andriamanitra, ary amin'ny fanomponao azy eo amin'ny sehatra misy anao no anehoanao azy voalohany. Tohizantsika ihany ilay izy, tohizantsika ihany ilay fanambarana. Dia hoy izy, amin'ny fahamarinana. Amin'ny fahamarinana. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana. Raha teo anatrehan'ny Pilato Jesosy, dia izao ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay. Rehefa naheno siosio Pilato
fa mpanjaka ny jiosy Jesosy. Dia namepatra-panontaniana tamin'i Jesosy izy manao hoe mpanjaka va ianao? Dia hoy Jesosy, ny fanjakako tsy amin'izao, fa raha izany dia nitsangana niaro any mpanompoko. Dia hoy izy rehefa avy eo nametra-panontaniana nanaraka azay, fa inona ary ny fanjakanao? Dia nambaran'i Jesosy marina, izao no natongavako dia nilaza ny fahamarinana, ny anambara ny fahamarinana. Ary io teny io dia efa nambaran'i Jesosy ny mpianany 2:12 rehefa avy nanao ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany izy. Ao amin'ny Jona 4:15 nanambarany azao teny izao manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Antitra ny teriny mazava tsara ilay fahamarinana. Rehefa malala tsarovo ny fahamarinana. Ary miantso anao amin'izany lalana izany Andriamanitra. Dia atoizantsika ilay fanambarana ataon'i Josoa, ary eto no mipetraka ny safidy. Eto no mipetraka ny safidy. Nefa, ino tsara ilay teny? Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova, dia fidinareo anio izay ho tomponareo. Ho anao izay manatrika sy miaino izao fandarana izao androany, miantso anao Andriamanitra. Miantso antsika Andriamanitra ny atahotra azy, hanome voninahitra azy. Misy andalan-teny mbola azo voasana betsaka ao anatin'ilay apokalipsy, kanefa androany dia te hiteny aminao fotsiny Andriamanitra hoe saintsaino aloha ny fahatahoranao azy, ka manapa-hevitra ny hanompo azy eo amin'ny fiainanao manontolo amin'ny fahamarinana. Dia toy izany ilay teny, nefa raha tsy sitrakareo. Rehefa malala, mety ho sitraka ao ve ny anaraka an'Andriamanitra? Fa izao no tenenin'i Josoa, ary eto ihany koa no teniko aminao androany. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova, dia fidinareo ny Andriamanitra izay ho tomponareo. Rehefa iza ny Andriamanitra ho tomponao? Ilay Andriamanitra marina, ny teny manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana va? Sa ny Andriamanitra izao tontolo izao mampirisika anao isan'andro andainga, amitaka, eny ametsifetsy sy andrava ny hafa aza. Rehefa safidy no napetrak'Andriamanitra aminao. Ary izay safidy izay dia safidy miankina aminao mamaritra ny hoavinao manontolo. Tsy tahaka ny an'ilay rangahy izay nanavaka ny ovo vaventy sy ny ovo madinika ary ny ovo salatsalany. Mety ho sarotra aminao angamba izany androany. Mety ho tonga amin'ny toeran'io lehilahy io ianao. Fa lazaiko aminao fa rehefa mizatra manao safidy tsara isan'andro ianao, tahaka ny Josoa azy ny safidy an'izany, anaraka an'Andriamanitra. Ary izao no tenenin'i Josoa, raha izao sy ny ankohonako kosa dia ny hanompo an'i Jehova izay. Ry havana, izay koa no angatan'Andriamanitra aminao androany. Ny hanompo azy andeha eo amin'ny lalany ary toetra eo amin'izany mandrakariva. Ho tahinany ny fiainanao ary ho arovan'Andriamanitra hatrany hatrany ianao misafidinao. Andeha hivavaka isika. Isaorana ianao Tompo, nomenao fotoana izay, nafahanay nandre ny safidy izay efa napetraka ao taminay. Ary nampafantarinao anay fa hatrany am-piandohana dia miantso anay zanak'olombelona ianao, hisafidy ny anara-dianao. Ho ameo anay ny fo mahay manaiky izany antsonao izany, ahatonga ny fiainanay tahaka ny an'i Josoa izay mivelatra, mandroso, ka hisafidy eo aminao mandrakariva izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa mbola nomeny tombontsoa indray tamin'ity sabata marain'ity, afaka niaraka tamin'ny teto, ary mbola afaka nahazo ireo hafatra marobe sesehena avy amin'ny alalan'ny mpanompony izany. Ho famaranantsika ny fotoana ary sy mialoha indrindra ny tsodrano izay
ho ataon'ny ray aman-dren'ny pasteur teo dia hiaraka hitsangantsika hanao ny hira fa 420 hira fa 420. Itadianao Jehovah Tumpuo ipetrake anilanao ravinare haitanao toko ialuka lukeo antraptranao Tumpuo fidio si mendrika deu anao nifu raisuma uanao durituku itadianao Jehovah si miununao ratsewanilana Vitra anao ny zanakao tantanurai matsiani sasao madio ny fokanjakao ry Tompoa avika manampi Tompoa fidio si mendrika leu anao nifu raisumao uanao durituku itadianao Jehovah si miununao ratsewanilana Tumpuo pamunji ny fanay mamitari ny zanakao ka atanjao ho tena lehilahy hovononao hiady ho anao Tompoa fidio raisure natsi mendrika deu anao nifu raisumao uanao durituku itadianao Jehovah si miununao ratsewanilana raiso ny tsodrano hitainao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka anomeanao fiadanana mandehana amin'ny fiadanana. Amen.